vahintsika amin'ity androany ity Andriamatoa toavina Aralamay mpiambana humaniste écologiste sady filoha-lefitry ny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny tanàna Antananarivo miara-manao toavina. Miaraba ny namana, miaraba ny mpanaraka rehetrarehetra koa ary faly miverina eto indray ifampitafatafeto sy engany mba hanazava hevitra amin'ny fampandroana. Iny makasika ny fifidianana senatorialy namoaka niny fitsarana vombalalam-pandrinana ny keny antolo-kevitry ny seni ny faharaka amby folo ny volana Desambra 2024 fahitan'ny antoko humaniste écologiste mety ve iny daty iny manisan'ny tsika raina foana matitra amin'izay le hoe ao anatin'ny fotoam-pahavaratra no antanterahana fifidianana toy ireny. Ny antoko humaniste écologiste moa dia nilaza efa tamin'ny 2024 hoe hilatsaka amin'ny fifidianana na maloto aza ny fifidianana dia tena nanao tokoa zay nandray anjara zay tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nandray anjara zay tamin'ny fifidianana communaly dia lany somatsara moa zany. Marina fa tena be deabe ny lesoko ary tena tsy manara-dalàna mihitsy raha zao fitondrana zao na ampatsirofintsika fotsiny ary ren'le hoe père la nationalité malgache le majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère fa tsy nampiarina le izy lazay fotsiny ary dia efa mampaloto ny fifidianana kanefa tsy manana safidy tsika tsy maintsy miditra ao anatin'ny rafitra tsika vao afaka manova an'le rafitra fa raha hoe aty ivelany fotsiny no mitabataba ela be mihitsy ary sarotra be mihitsy le izy miditra ny rafitra nefa tsy voatery hoe tendrendry zareo mapara na terendry zareo mpitondra fa milatsaka fidiny ianao dia enganenao ho lany somatsara ny adihevitra moa dia hoe manara-dalàna ve ny amin'ny senatorial sa tsy dia hita fa tsy manara-dalàna satria mbola misy mpifidy lehibe tsy ao zay an'ny faritra an'ny faritany zay tsy natao mihitsy hatramin'ny 420 kanefany tapitra koa nefany ny fempitam-piasan'ny olona dia tsy maintsy miatrika fifidianana ianao mazava tsara fa be deabe na ny senierany rehefa tena natao ny kotra zahay moa dia tsy miova hevitra mihitsy hoe tsy misy ilana seni mihitsy na kely ary io zany zao mbola ny RCC indray fitsarana lavolalam-pandrenana indray no milaza hoe mety ve le izy sa tsy ary na tao tsy ao anaty lalàna raha le daty satria efa andro aviorana dia nikeny RCC ihany zany hoe tsy hita mihitsy aloha hatreto hoe atao inona moa ty seni ity ary manapaka ny daty tena izy dia tsy ny seni fa ny gouvernemanta zany hoe amin'ny herinandro omaly no tokony mivoaka farany ny fampiatsoana convocation ny mpifidy dia ny PDB zany ny zavatra tsy ara-dalàna fa raha ohatra ianao ka anovan'le rafitra dia tsy maintsy miditra ao anatin'le izy zay zany le foto-kevitra ka eny ilatsaka ny antoko humaniste écologiste Antolera 2 Antolera moa zany dia eto Antananarivo fa miaraka amin'ny mpanohitra ary larana faharoa fa tsy loalisitra akorany zany hoe efa miresaka zany zao ny antoko tsy miaraka amin'ny fitondrana na hoe mpanohitra zany na hoe lavidavitra ny fitondrana zany hoe ahoana ny fomba atao fa tsy omena ny mapara 100 kosa aloha ny toerana rehetrarehetra indrindra eto Antananarivo. Io amin'le hoe fandraisana anjaran'ny fifidianana iny nandray lesona ve zany ny mpanohitra humaniste écologiste mpanohitra tamin'ny taona 2024 fifidianana loholo Madagasikara tsy nandray anjara ny mpanohitra fa nataon'ny Mararery taty amin'ny taona 2024 nisy maronjoro mpanohitra tao amin'ny antenimerandolona tsy navita ninina azo lazaina ve zany fa efa vonona androbaka an'le hoe maro anisany fanohirana eto sa hoe mbola hoe andray anjara zava-dehibe fotsiny ihany koa. Marina tokoa fa mpifidy lehibe zay tamin'ny 2024 fa tsy nifidy zay teto Antananarivo dia nazava ho azy fa nahazo laka zany ny mpitondra teto mpitondra tamin'izany ny MMM ro arabasoa arabatsara fa lany fa amin'ity indray mitoraka ity dia aleo manao fifidianana nahazo lesona kely mihitsy zany hoe aleo manao fifidianana raha tena nazoina nge eto Antananarivo izahay mpanohitra isika mpanohitra zany no maro anisa satria maro anisa eo amin'ny filan-kevitra 20 ny team 7 ny FTT dia 3 gasikara ray maro anisa ny olona solombavambahoaka satria tsy manana solombavambahoaka akory ny maparo amin'ny tana 3 ary ao amin'ny loolona zany mba misy loolona anankiray ka raha zay zany nijerena tokony toizana lezaka dia maka fitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana zany tokony atao zany fa raha hoe mpanohitra maro anisa indray eto Antananarivo no iraviravin-tanana dia somary mamenatra tena mamenatra be mihitsy ka aloha manao an'izay ezaka izay hoe tsy loalisitra fa larana faharoa raha ohatra ka mety ny fitantanana satria ohatra n'izay eto amin'ny filan-kevitra resaka fivondronana antoko tsy miaraka amin'ny Andry Rajoelina na tsy mapara zany no nahatonga anay tafiditra Bromaritra
tamin'izany fotoana zany ka maninona moa raha verina indray a io firaisan-kinany tsy miaraka amin'ny zareo io. Efa misy hoe zany hoe fivondronana ny tamin'ny fifidianana teo a nanomboka ny fifidianana solombavim-bahoaka dia nizara roa ny mpanohitra, nisy an'ilay collectif di candidat tamin'izany, avy eo nefa nivadika le izy lasa nisy ny firaisan-kina, nisy ny collectif any malagasy amin'ity fifidianana lolo Madagasikara ity manao an'ireny mety ho endriky le hoe any amin'ny fanoherana zany ahafahana mampivondrona ny vato ho an'ny fanoherana. Tamin'ireny moa sarababem-bahoaka dia afaka mifidy daholy fa amin'ity zany a ny olo mbofidy vaventy ihany zany hoe zahay mpanolo-tsaina sy ben'ny tanàna ihany no mifidy ka raha ohatra zany ka hiparitaka raha ohatra zany ianao hilatsaka nefa tsy manana olo mbofidy lehibe dia aloha tonga dia tsy manao satria rehefa tsy manana kiza moa ny hifidinao eo fa zay olona efa manana zay antoko efa manana olo mbofidy lehibe ihany a mpanolo-tsaina sy ben'ny tanàna ihany a no tsara milatsaka raha tsy zany dia tena hoe mandany andro ka iza moa izy ireo a dia ny fivoy a ny team ny gasikara MG reo zany zao no hery lehibe manana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ka engany mba vita fivondronana ohatrany nataonay tao Antananarivo zany a teo Antananarivo tamin'ny voalohan'ny taona teo. Ao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra manao ahoana ny endriky ny politika andresako fa tsy hoe fampandrosoana manao ahoana zay misy ny team ao misy ny miaraka amin'ny tatafara anankiray Rina Razanamasy loalisitra mpanolo-tsaina anankiray, misy ny niaraka taminareo Tia Tandrazana, misy ny mouvement Gasikara, misy Tiako Madagasikara, misy ny Irmar, manao ahoana ny fampitondrana eo aminareo amin'le hoe fivoizana le politika. Raha ny eo ambony taratasy aloha zany dia tokony maro anisa mihitsy zahay mpanohitra fa tena mbola mila ezaka lehibe zany amin'ny fitondrana ny feonay mba hoe hitovy tadokanga satria rehefa misy zany ny fifidianana hatreto aloha dia lany foana aloha zany ny zavatra entin'ny mpanatanteraka zany hoe ny ekipany ben'ny tanàna. Mbola misy ezaka mihitsy zany zao iarahana satria mbola tsy tena hoe mandeha amin'ny tena tokony ho izy ny fitantanana Antananarivo hitanao fa tondra-drano zany zao Beorika nefa mbola tsisy orana dia mbola tena mila miresaka tsara, mila manamafy foto-kevitra hoe inona nanaovana tanàna Antananarivo ny mpanohitra maro anisa indrisy moa fa tsy lasanay ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna fa ny anankitelo hafa kosa aloha dia lasanay mpanohitra lasantsika mpanohitra dia mbola mazamazana zany ny adihevitra ao fa za zao amin'izao fotoana zao tsy eo ny filohan'ny filan-kevitra dia saika mba hoe hamory ny filoha rehetra zany hoe hanao conférence des présidents dia teo ny nahitana hoe moa zany tsy misy team na ray ary ao anatin'ny président ny commission zany na ny filohan'ny voamiera zany dia zany zany zavatra somary mamperitreritra ihany hoe zareo nefa ny roapolo dia nefa nisy tsy manana filohana voamiera na ray ary dia zavatra ohatr'izany zany tena mbola mila lesoka ao aminay ao amin'ny mpanohitra raha izay fa faharoa eo zany ny hoe mpitarika mpanohitra fa eo koa zany ny olo-pirenena mpanohitra ireo koa zany tokony mba mijoro koa zany mba mampafantatra hoe tokony mivondrona koa zany zareo inona ary zany matao satria tapidalaka le ihany tsika na tiana na tsy tiana ny bariazo reny rehefa nitsangana feno ny tanàna ary tsika olo-pirenena mpanohitra sao dia mba tokony mijoro ihany koa sao dia mba tokony miresaka sao dia mba tokony mivondrona ihany koa tsy voatery hoe mitady olona anankiray andrandraina atao Jesosy atao Andriamanitra fa ekipa no anaovana lizy hoe ahoana raha zany zarazaraina ny andraikitra fa tsy hoe mitady olona anankiray hitarika satria eto Madagasikara zany dia fampiandry miandry dia iny hitantsika fa ny barea tsisy namena voly reny olo reny tsisy netoana lasantsy reny olo reny fa tonga dia mba nijoro izy satria mino izy rehefa tsy mahatarika zany izay mpitondra sy izay mpanohitra dia le olona zany tokony mba mivondrona fa tsy avela fotsiny ohatran'izao le firenena satria ny jiro andro maraina tapaka ny rano tsy misy dia ahoana raha zany ny atao. Izay fatapahana olana ara-tsosialy misy eto Madagasikara mihitsy tsy mahavita sa hoe efa leo ilay fanaovana politika eto Madagasikara ny olo-pirenena vahoaka zany io fa tsy manana andraikitra amina hoe resaka fitantanana fikambanana ireny na hoe antoko politika maro ny antoko politika mitsangana fa tsy mahavita tena hoe manaitra n'ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao intsony manoloana izao zava-misy izao satria ny vahoaka ihany koa tsy hoe miandry taritina akory fa rehefa hoe tsisy mahatonga saina azy dia izao ny zava-misy tsisy mipetraka ho tompona andraikitra le vahoaka fa ohatrany hoe efa zay ny zava-misy tapatra io miakatra ny vidim-piainana manjaka ny tsy fandriam-pahalemana dia izao ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany hoe fa izao ny lahatra ho antsika malagasy fa le fanaovana politika eto mihitsy toavina zany tokony ahoana ny fampitondrana ahafahany tena mametraka fatokisana ho an'ny vahoaka efa tsy mino intsony ny vahoaka
tena marina zany a efa tsy matatena ninina ntsony ny vahoaka efa resy ny vahoaka efa tsisy ninandrandraina ntsony fotrany hoe mifoy ianao maraina de mitady vola de miasa de amin'ny alina ianao matory de mifoy ianao maraina de mitady vola de miasa raha mahita de misakafo de ohatran'izay foana zany a no efa fiainan'ny olona tsy misy vonona ntsony a hiady a hitsangana fa hoe raha vao miady de mitsangana koa de efa mihinana gagazo a matahotra daholo zany de arak'le hira hoe miasarotra isan'andro isan'ora ny fiainana tsy vita mora foana de ohatran'ny efa zay zany no tsain'le olona zay zany ny zavatra mitranga am'izao fa ny olana koa zany de hoe nampianarintsika malagasy hoe aza manao politika ratsy ny politika maloto ny politika mpandaina mpanao politika de tsisy manao politika tsony iza moa nampianatra an'io de ny fotsy zany hoe ireo mpanjanaka zany ny teny hoe aleo nareo mainty hoditra tsy manao politika fa aleo zay fotsy hoditra no mitatana anareo a no manapaka ho anareo a de nareo misakafo rehefa misakafo nareo rehefa ampy ny sakafo nareo a de efa zay ny any rehefa misy jiro de efa mifalia misy rano de efa mifalia de lasa tsy manao politika tsony a ny olo-pirenena aveo koa moa loza ny be diplôma sy ny fiarahamonimpirenena de milaza hoe tsy mahazo manao politika tsarotra manao politika ny fiarahamonimpirenena na association tsy mahazo manao politika de tsisy manao politika tsontsika de tapaka ny jiro a tapaka ny rano a de mieritreritsika hoe hiverina fotsiny eo io fa zany antony be deabe zany mahatonga ny olona tena efa tena hoe miandry fisefikady miandry miandry fahanterana fotsiny zany sisy tsy misy visaka tsika tena azoko an-tsaina mihitsy hoe tsisy manana finiavana tsony a reraka daholo a miady ho an'ny tenany a de mieritreritra hoe rehefa manambola be rehefa tafa de misy jiro azy de misy rano azy eo de raha marary tsy makany amin'ny hôpitaly a zavatra efitra tena diso zany satria tsy maintsy mila rafitra foana ianao fa na manambola be tahaka ninona renao a de tsy maintsy mila rafitra foana ianao va afaka mandeha mianatra ny zanakao raha fa tsy mahay ninona le mpampianatra na sanatria tsy mahay le professeur ozy ny sasan'izay a de ho aiza renao a na manambola be rany a fa io moa zany efa nampianarina mihitsy aza manao politika de miara midaraboka eto daholo tsika menakavy eo amin'izay le hoe fifanoherana ny fotsy sy ny mainty izay zany afrikana ambanin'ny olona foana isika afrikana inona ny tokony ataotsika zany raha zay nambarany toavina toy izay hoe mankatahaka be fahataniany koa tsika le hoe fanaovana politika zany amin'ireo mpanjanaka tamin'izany de nefa tsy haitsika ny mampiatra an'le politika an'le mpanjanaka de lasa mampanaonao foana marina mihitsy aloha fa ny fomba fitantanana am'izao fotoan'izao zany a dia demokrasia de marina mihitsy fa tsy ao anatin'ny saitsika malagasy zany hoe demokrasia voaingantsika voafakomalitsika to Antananarivo zay moa nandray ny kabeson'ny mpanjaka toera de izany izy hoe mpanjaka zany hoe tsy resaka demokrasia zany neny malagasy fa resaka mpanjaka resaka fiandrianana zava-roatra an'izany kanefany a sarotra be raha am'izao no andeha hiverina hoe anompo mpanjaka sarotra be zany hoe mitady olona matretre mitady bigman mitady andrina sarotra be zany fa mila manao ezaka zany tsika malagasy a mba ho lasa demokraty mba ho lasa amin'ny any moa zany de hoe humaniste zany fa tsy asiana ntsony le ambaratonga zany hoe misy taranak'andevo a de misy fotsy a de misy mainty a de misy karana sono frantsay de mifanambony sy mifanambany eto tsika zany zany tena mbola ezaka be mihitsy fa ekena fa tsy kolotsaina malagasy zany fa mikolontsaina malagasy de mbola misy hoe soja be olona ambony matretre ngetroka mbola misy foana ny valala be mandry ny valala tsy mandadiaro na vahoaka madinika mbola tena hiérarchisé zany na misy antokon'olona zany ambony sy ambany eto Madagasikara kanefa tsy maintsy miezaka tsika mba hiova am'izay zavatra zay tamin'ny resaka kabesy moa de hitantsika teo fa ny fotsy de manambany antsika foana hoe sauvage tsika mainty hoditra fa hita hoe fanary zareo arenge nanapady olona efa resy satria efa resy any efa nanaiky resy any ny mpanjaka toera tamin'izany ary efa roa volana tao teorinan'ny faharesena vao nitapahany fotsiny lohany de nentiny tany frantsa nampiseho hoe tête trophée tena zany hoe am'izao zany mila miezaka daholo zany tsika ho lasa olona mitovy sarangitsika rehetrarehetra zay moa le hoe humanisme zany hoe mitovy sarangitsika rehetrarehetra fa tsy misy hoe fahamboniana tsony hitantsika tao koa hoe miverina zany zao hoe sakalava merina afaka miteny ngenao hoe izahay sakalava izahay merina izay veso fa tsy asiana resaka fahamboniana tsony zany io tsy asiana tsony hoe rehefa milaza ianao izahay merina na izay vezo na izahay be tsy misaraka de iza no ambony fa afaka miteny an'izany daholo tsy misy olana mihitsy zany fa andao hianatra fitoviana zay zavatra tsy ny anarantsika tsy ao anatin'ny kolotsaintsika le izy nisy fotoana ny malagasy zany nizarazara iny tamin'io aloha ny hoe tany antsinanana mpamadika ny ty merina mpanandevolona
izay zavatra zay mihitsy zany manao hoana ny mety hoe anabeazana ny fiarahamonina indrindra ny eny amin'ny faritra tsy ampanjaka ny hoe adipoko itsony mbola manjaka zany any faritra sasany hoe tsy tia merina io tsy tia zao tsy tia betsileo manao hoana ny isorohana ny zavatra zay zany malagasy iraitsika eto mifakazo teny avokoa na ny avaratra na ny atsimo hoe ny faritra hafa ozy no Tanarivo misy fanavavahana fa na eto raha eraky Madagasikara mihitsy mbola misy an'io ihany mbola misy an'io ihany ary zany de tokony hoan'izay mitovy hevitra aloha de tokony idivana mihitsy le izy misy olona miteny hoe mila toizana le izy asakasana le izy fa ny anay aloha de hoe mila miady mihitsy hoe mila mifanaja am'izay andao ho any amin'ny fitoviana fa io zany ara-tantara le izy satria zany rehefa dinianao rehefa ninjera ny mpanjaka teto Imerina mpanjaka Madagasikara moa filaza azy de hita tsara mihitsy fa namena lamba teto Imerina ary de mbola nitsangana tsy nanaika an'le faharesen'ny mpanjaka hitanao zany fa ny mpanjaka toera mbola volana teo vitsivitsy mbola niady tamin'ny frantsay na resy azy izy ohatrany teto Antananarivo ihany zany hoe raha ohatra zany diniana mbola nisy antoko na fokon'olona zany mbola vonona ny tamin'ny 47 mazava ho azy ny joro hoe tsy manaika ho andevozina na ho kolonize na ho ombany zioga ny fotsy zany de izay zany mila tezaina le olona hoe tena nisy tokoa raha le tantara tena nisy tokoa ny mpanjaka maro fa tsy anankiray ihany de mila ekena zany hoe ohatran'izay le fiainantsika teto de andao am'izay raha ny resaka hoe ahoana raha fomba eo ibanjinantsika no avy fa tsy toizana tsony le izy hoe mbola misy ambony sy ambany ohatr'izany fa ekena fa nisy le izy taloha de atao mazava tsara anatin'ny tantara de andao am'izay miaraka mandroso satria zany mampieritreritra ihany le izy hoe raha ohatra moa zany nandresy ny mena lamba raha teto Antananarivo na nandresy moa zany mpanjaka toera mety nisy firenena maromaro izy zany tamin'ity nosy ity satria mety misy zany resy mety nisy naresy de ekena ihany koa zany zay sombo tantara zay de hoe ahoana am'izay raha zao raha ohatra hoe efa fanjakana anankiray ty frantsay moa zany mendrisy no nampitambatra amin'ny Madagasikara satria toera raha zany mbola niady taminy de nosy anankiray republika raitsika zao de andao am'izay rany anao fenitra entina miaina amin'ny fanaovana politika mantsy mbola misy zay le hoe tany avaratra nitondra efa nitondra ny tany indrefana nitondra ny eto ampovoantany ny atsinanana efa nitondra ihany koa ny any atsimo mbola tsy nitondra anisany rehefa fifidianana filoham-pirenena izy io misy an'io teny io foana inona zany no mahatonga ny hoe mbola voizina be am'izao fotoana zao de tokony efa avondrona am'izay le malagasy hoe amboarina mihitsy zany any amin'ny resaka fanabeazana humaniste io aloha zany era-tany io na ny États-Unis raha misy an'le hoe balancing ticket zany hoe rehefa ny filoha avy any avaratra de mba avy any atsimo kosa ny filoha lefitra na famaty am'izany misy ny hoe rehefa mainty ny filoha de mba fotsy ny Joe Biden no atao iny tianarany atao filoha lefitra io zany misy na Allemagne raha misy an'izany koa fa zay foana le izy hoe raha manao an'izay tsy maintsy manao an'izay moa zany ianao satria tsy possible ohatra diantsera moa nany any hoe za zao be tsy misaraka tamin'izany tondra ozy izy be de be ny be tsy misaraka mahay karaha toko be tsy misaraka dollar amin'ny ministra de ahoana de marina kosa aloha le izy tsy maintsy atao mifandanja kosa aloha ny na représentation régionale fa tokony olona mitovy hevitra zany hoe le olona miaraka ekipa zany dia olona ao anaty antoko mitovy hevitra fa tsy hoe efa lasa filoha ianao vao hitady olona be tsy misaraka vao hitady olona betsileo vao hitady tsy mety zany fa vao miainga fotsiny zany vao candidat fotsiny de efa fantatra hoe américain nord américain ty sa sud avy aty amin'ny atsimon'ny États-Unis sa afro-américain sa Kamala Harris sa zavatra vao miainga zany de efa fantatra le izy fa tsy atao rasisme le izy akory fa atao politika le izy hoe zaraina ary tokony misy karazan'olona be deabe kosa aloha rehefa mitondra zany tsy diso mihitsy zany na ny Maurice any ange misy hoe hindou prime ministre de ny créole ny anina ny mauricien français manana ny économie na toekarena zany ange azo atao zany fa tokony mitovy le antoko fa tsy hoe manao fanavakavahana rehefa tonga eo zay zany le izy iverenako ny resaka politika misy namana manamarika atao amin'ny commentaire ny direct atao amin'ny Facebook ato sa toavina miresaka le hoe tsy atokisan'ny vahoaka tsony ny mpanohitra inona no azo amaritana an'izay toavina zany hoe amerenana ny koa le fatokisan'ny vahoaka mihitsy le mpanao politika tsy mpanohatra fa mpanohana fitondrana koa tafiditra ao anatin'izay so zany ny vahaolana hoe ahoana fomba fatokisana de le fivondronana zany hoe raha misy lohana mpanohitra enina eo de zao izy am'ireo no
hitanao manana hevitra mahavita mitondra de manaova tsy paipaika manoana an'iny de hitantsika eo afarany hoe izarany any tena toanany olona alohan'ny fifidianana zay zany mitsotra indrindra de faharoa koa rehefa tena tsy mety aminareo le olona enina dimy mitombotatana fanoerana de mitadiava re olona hafa mivivondrona re fa aza vela fotsiny hoe ry zareo reto ny tsy mahavita de zahay koa tsy hanao hoe reto mpitondra reto mpanohitra reto tsy tia moa zahay koa tsy hanao fa tena rerakatsika tena tsy fantatra aloha nareo fa tena fo ianao maraina de tsisy jiro mody ianao ariva de tsisy rano tena mbola misy telo taona hitondran-jareo zany tsy keratsony hoe inona zavatra ataon-jareo satria tena mamizaka le izy lazaina fa misy téléphérique nefa ny embouteillage tsy hita tena mahagaga be za moa zany miavonavina de tsy mandeha téléphérique fa milahatra 120 fa mbola filarana ihany am'le 120 nefa ny téléphérique efa mandeha de zay zany le izy raha ohatra ka tsy mety aminao mpanao politika am'izao fotoana zao na mpitondra na mpanohitra mamicréer re mamorona re mpanao politika vaovao fa aza mipetrapotsiny fa reraka eto sika raha mbola mandat io avy moa c'est naturel tsy fantatra na horesana rehefa avy eo fa zany olona zany no andeha hanovany io sanatria ho lasa mandat avy na hoe mifampidimbiasan'ny fianakaviana zavatra tena mila mijoro de mila mifantoka kely am'izay reo hoe resaka téléphérique teo nareo ny amboborotany fahadiminy misitraka azy io tokoa ve sa hoe tena tsy mahavaolana zany le izy toavina aloha zany sa hoe sesehoana fotsiny tamin'ny sateko teo za manokana aloha mahita an'le téléphérique de mahita hoe mbola misy ihany ny fitohanana 3 andro tsika miditra mpianatra fa tena mbola tsy tafavoaka mihitsy tena tsy fantatra hoe miena makaiza moa ty fitohanana ty amin'ny téléphérique fa reraka fotsiny sika mitsikera zany satria efa hitany le izy efa hita le izy hoe tsy mandeha am'loniny lafo be tahaka reniny reny tsy mangarara ohatriny na vola mivoaka vola miditra ohatra ny tenenitrareo ihany fa ny vola mivoaka tsy lazaina hoe rehefa marary le chauffeur avazaha de midy ny trano tsy reraka fotsiny ianao zany mitsikera fa hoe andaotsika anao zavatra andaotsika ivondrona le izy koa tsy vita vetivety zay koa ngamba tsy maharitra koa ngamba le olona fa le olona ngamba tonga de mieritreritra hoe anao bary ady ny andalambe de tonga de zay kanefany ohatrany tsy fantatra aloha ohatrany sarotra ihany tanao zay fa tsy maintsy ohatrany mandeha tsikelikely ihany le izy fa mila atao angakagnyana fotsiny nareo zao tsy navitan'ny olona nidina andalambe zany eo manaitra tsy hotery anonga-panjakana o le lolo Madagasikara zay rehefa midina andalambe fa mampiseho hoe tsy afa-po am'le ezaka ataon'ny fitondram-panjakana am'le asa zay atao ny tolotra zay vokarina ny jiro ny rano tsy fandripahalemana mirongatra mariana vita na prainy malagasy na vita nitondra saina mihitsy ny olona teny mividy mihitsy mividy saina olona ndray no mividy fa mpanao politika tsy milariary ny anankitelo zay monda hitan'izany mihitsy ny olona ndray no mividy anoana amin'ny barea fa zahay mpanao politika aloha zany tena tsy nahavita an'izany tena tsy misy olanao zany tsy atokisana zany zay tsy mame heripo zany zay tsy mame hereriji zany zay de tena rehefa de zay zany le izy ny vahaolana de rehefa tsy mahavita zay de manova olona mpitondra hafa mpanohitra hafa tsy maninona mihitsy nge zany tsy voatery zay foana neny eo fa afaka mitadiavana na zay eo zay hitanareo fa mety de apio andao hiaraka madingeda be Madagasikara raha say zany tadiavina de zay zany le izy fa tena tsapa mihitsy zany hoe ny bariana vita na vita ny bariana teo amparvian'ny hôtel de ville zay misy anay raha feno ny olona mianto tena ny olona mbola mividy goûter ny olona rehefa ilaina fa rehefa hoe anao politika de tsy maintsy zaraina vola tsy maintsy omena frais tsy maintsy omena crédit de zao tsisy jiro tsisy rano politika ny lalana de zao zany le izy io nge fa orina iaraha manana io zany tsisy idiran'Andriamanitra io fa tsika mihitsy no iankina ny fiainatsika tsisy congolais zany eo ame volanao hitanao reny nanao sadek raha fanaratsiana nge natao tamin'ny filo rajoelna tam'izany hoe mpanonga-panjakany Andry Rajoelina inona zao izy ny filohan'ny sadek ngabo misy miraharaha fa de tsika fotsiny mijery flora eto de zay zany le izy tsika ihany ny afaka nanavitra tena tsika mety rovinar zany lefa toko politika mitsangana koa ny misy foana misy ny fikambanana io fa manao politika mitondra firehana politika so de tokony foanana mihitsy reto de atao hoe antoko-panohitra miaradi amin'ny fitondrana ihany zay so de tokony zay ny atao de am'izay tena tokony jerena nge de hoe ro antoko rehetrarehetra mijoro reo ve
manana mpikambana ndika le manana mpikambana manana compte en banque very zareo a manana vola very zareo en banque ny anay aloha tsoriko fa eo amin'ny 10 millions 300 ariary eo zany anaty compte en banque de ohatran'izay antanina ny avy firy ny volanareo a tena hoe narotsaky ny olona firy ny arema firy ny mmm firy ny mapower team sy ny sisa de hita eo izy ny tena antoko a tena manana olona vonona andovola sy vonona de hita eo fa io na 540 natoko politika tsy mampaninona loatra zany a fa hoe izy ny tena mba manana olom-boafidy izy ny tena mba manambola de izy ny tena manana hevitra zay zany le fitsipika le critère na tsipika anankitelo a afantarana hoe inona tena atao hoe antoko politika matanjaka karaha zay masy de lasa ohatrany hoe fampitsapasapa hery fotsiny eto fa le fanaovana politika nefa tsy hoe misy olom-baovao misandratra fa ohatrany hoe antoko olona ny volavolaina antoko tery ihany ny manangana antoko ery de le fotokevitra nety mitary ihany no entiny hitantanany antoko ohatrany hoe tarararany tsy fahamatorana ihany koa nefa zay toavina zany inona ny tokony ho atao zany a mba hananana fotokevitra mazava am'le fanaovana politika mba tsy iovaova misy mantsy ny hoe antoko mitady vola fotsiny io de manao fanambarana politika ery de aveo mahazo vola ry manohana ny anina de vita indray ny azy aloha ny fampelizan-kevitra ny fanohanana kandida rehefa misy ny fifidianana de zay zany relona antoko rehetrarehetra mitsangana rehetrarehetra reny a mba jereo hoe firy ny tena mpikambana aminareo zany firy ny olona tena manohana ary ny antoko koa tsy voatery nasionaly fa mety hoe any ambanivohitra misy olona tianangana antokony a de manana antoko izy ihany io zany satria mafy be le hoe manana antoko hatrany Tomasina ka hatrany Toliara ka hatrany Mandrivazo fa tsy maninona raha ohatra ka misy olona any aminareo any olona 200 de manangana raha antoko misy fototra de atao izy ananana olom-boafidy a de misandratra moramora fa le izy aloha tena ela be kanefa ny tsy misy miracle koa eto asa aloha mety misy manteny miracle hoe misy olona tapoka de tonga de manambola de tonga de tiany olona de tonga de tsy fataro aloha raha misy an'izany fa mandra-piandra an'izany aloha de mandeha tsikelikely aloha mandeha tsikelikely aloha nay zao a impiry zay ny latsaka fifidianana teo a impiry zay resy tsaradrariny fa mba nandresy imbetsaka ihany koa aloha fa le cotisation hoe tena azona vola zany toavina ty manao politika ty raha tena tsy azahoana vola ho an'ny paosy fa ho an'ny antoko moa zany raha tena nanambola zay de fa nanao sénateur tête de liste fa tsy an'izay moa de zay le hoe nitakatry ny volan'ny antoko aloha mpikambana amin'ny antoko sy ny pahanaradi de eo amin'ny 10 millions 300 ariary eo mampidi-bola ve ny anay zao de mitovy foana amin'ny commune moa de io 600 000 ariary io 800 000 ariary io lasantsy io io ary mbola tapahany sasandray tamin'izany fotoana zany fa zay izy aloha de mandeha tongotra aloha hatreto raha izay mantsy sao de hoe mitady vola fotsiny ianao ana politika zany eto hoe tsy mahavelona le antoko politika tsy orinasa ihany koa nefany fa de hoe atao zay hidiranao fotsiny aloha na rafitra maloto ary io fa rehefa mahazo endamité kely eo de milamina indray aloha ny 10 taona zay aloha mbola mieritreritra hoe raha zay manokana mbola mieritreritra hoe mitolona aloha zay hatreto zay lazaiko anao zay ny situation na ny zavatra mitranga ao amin'ny commune mbola misy mila ezaka be dia be ary zay moa de tsara isan'andro zay tsy miafina any anay ny teti-bola avoakanay ny avoakanay daholo ny délibération miresaka amin'ny olona zay de raha mety amin'ny olona fomba fiasa de tsara mivondrona zay ny moa zany de tsara isan'andro misy nge be dia be no tsisy mahalala akory fa ny aloha zany mba miezaka ihany zay mandeho hevitra sy mitarika olona am'izay zakanay sy zay tiany olona mokinona moa nazonao atao tanàna Antananarivo renivohitra tsy nisy navita namahany olana io mihitsy fa misy foana ny olana vaovao miseho teo aloha teo resaka fitantanana mihitsy ny tsy nangarahara am'izao fotoana zao indray resaka fotodrafitrasa maro ny toerana sy ny lalana mampitarena ny olona isan'izany ny Rebe Orikery ny sary nandefa atao amin'ny pejy ny info culture média ato rano tondraka ao anatin'ny volana septambra tsika tsisy orana fa tondraka ny rano manemika ny arabe tondraka ny rano io moa zany dia na tsetsina ny fantso-drano na totofany Antananarivo hitanao fa tena malahelo mihitsy rehefa mahita hoe totofana ohatran'ny nanaovana ny sadek io ny tanàna Antananarivo zany hoe tena diso mihitsy sika milaza hoe lolazatsy afa karana manototra tany tsy ny karana manototra tany voalohany tompo fa fanjakana mihitsy no tena manototra tany voaloha eto Antananarivo de manararoatra fotsiny ny olona rehetrarehetra ny olana zany eto Antananarivo de zao hoe be loatra ny olona eto Antananarivo raha ohatra ianao manontany ny police municipale tamin'ny andro teo aloha dia
dia mitapitrisitsika manomboka zoma latsinainy ka hatramin'ny zoma dia roa tapitrisitsika sabotsylady manontany seni anao a 680 000 eo a ny mpifidy zany hoe tsy voisany latsaka ny 20 taona manontany ny banque mondiale anao 3 millions tsika mandritry ny herinandro manontany ny frantsay tsika 4 millions tsika mandritry ny herinandro nefany a 520 kilometre toradrona 85 kilometre ny carré ny abe Antananarivo ary ny atsasany ihany no ahafahana miaina no ahafahana manangana trano dia hitanao amin'izany zany fa repotra sepotra Antananarivo ny vahaolana voalohany amin'ny rano miakatra nefa mbola tsy avy akory ny orana dia mila avoakana Antananarivo tompoko a ny olona be dia be eto Antananarivo zay ihany no solution io okazay ty volan'ny fanjakana atobaka eto Antananarivo ty ny 11 milliards ny knaps ny 10 milliards ny 20 milliards 10 milliards ny FDL ny 150 millions de dollars d'euros nanaovana téléphérique tsy tazilana azy 77 millions raha zany no natobaka zany vola rehetra zany no natobaka tany atsimo tany avaratra tany Toliara tany Morondava tany Anjozorobe dia efa nandroso ny faritanina tanin'ny Madagasikara nakenina fa tsy Tananarivo rery no atobasana rehefa navao potika Tananarivo sepotra Tananarivo totitra Tananarivo tena hoe tsisy tany iainana tsony eto Tananarivo satria atobaka eto Tananarivo daholo ny volan'ny Madagasikara ray manontolo trosaina ho an'ny Tananarivo daholo ny volana eto Tananarivo nefa ny Tananarivo zany tompoko dia manan-kareny zany raha manotantana ianao ao anatiny zay ilay mitabataba mamenatra no milaza hoe le budget de Tananarivo c'est la moitié du budget du lycée français de Tananarivo atsasaky ny volan'ny lycée français Tananarivo ny vola miditra amin'ny Tananarivo 100 milliards ariary tompo ny lycée français 40 milliards raha be indrindra no miditra amin'ny tanàna Tananarivo mamenatra zany raha mpitondra Tananarivo dia eo zany le izy hoe le fomba fitatana Tananarivo mihitsy le tsy firarahina ny faritra hafa no Antananarivo no mapotika Antananarivo etreto rehefa hiakatra ny rano rehefa ho avy ny orana azafady dia ahoana moa zany ny efa rano io efa totofana daholo somandrakizay totofana daholo lalam-baovao rokady dia ahoana moa zany no atao eto fa io moa efa ely zay no teny an'izany hoe tokony avoaka Antananarivo ro sampandraraha maro be ireo avoaka Antananarivo ro miaramila be dia be fa tsy atoby amin'ny 13 mai eo amin'eo amparivy fa sarotra be mihitsy le fifampianoana eto Madagasikara izy marina ny tena ambadika le fanotofana tany zany ohatran'efa voarara le izy fa nefa misy ihany eny bypass eny misy ria rokady iny misy foana le fanotofana le izy toavina zany aiza marina ny fanomezana an'ireny fahazondalana ireny eo amin'ny filan-kevitra munisipaly mandalo aminareo hoe reny sa hoe tena alefa fotsiny ihany fa mampiseho carte an'le olona ambony dia mandeha raha ny tokony izy aloha dia mbe ny tanàna no manome alalana anatsy ny fanotofana tany fa hitantsika androany hita maso hita boko hita pirenena fa ny fanjakana mihitsy no manototra tany voaloha io resaka lalambe io zao na lalambe pikotany io tamin'ny voalohany ny antoko misy humaniste écologiste dia tena nankato mihitsy an'io lalambe io satria efa tamin'ny japonais efa tamin'ny andron'ny florajonana mampianina izy io ary tena tototra tokolo ny lalana Tomasina makany Tomasina fa rehefa dinihana le izy teoriana tena raha nanambola be 4 000 milliards zany ianao ariary zany ianao na 60 millions d'euros na meno badea zany ianao tena aleo le voly zany atobaka ny atsinanana dia hitarina full point Finerivest miakatra na any Andrefa na any Mazanga any Morondava fa tsy alefa ty Antananarivo daholo le vola fa manjary miakatra tonga ty Antananarivo daholo ny olona na mijanona eto Antananarivo daholo ny olona nefany raha mandroso any atsimo raha mandroso any Andrefa na raha mandroso any avaratra dia mba miparitaka ny olona very fotsiny zany io vola io tototra indray ny fariana Antananarivo tototra indray ny tanimbarina Antananarivo tena mampalahelo no mahita n'le zavatra mavomavo be eraky ny tanàna io mandoto ary tena manepotra le izy tena hoe lasa tena reto zany lasa samy teny hoe tena aloha le vola le lalabe pikodana anaovana lalana makany Finerivest makany Mananjary anaovana port any Manakara anaovana aéroport aérodrome eraky Madagasikara fa tsy atobaka anaovana an'io ary izao koa vao mahalala hoe ay misy valanjavaboary telo zany no andalovana io lalambe mikodana io tena ohatran'ny tena ny eo ara rangaty efa manify dia ny eo indray ve no potehana eo amin'izay tetikasa fampanantenan'izay misy an'ilay vila Baria
misy 30 io miaraka ampanazatra atao eny amin'ny lalambe iny lalambe mikodana tsy fantatra hoe rocade na autoroute aloha fa de hoe zay arabe iny mety ho vita ve zay zany amin'ny zava-misy zao le izy aloha zany tena lasa lavitra be ty resaka ty satria le trano eo ivato ara tsisy mipetraka efa tamin'ny mandat voalohany io de hatram'izao le izy mbola tsisy mipetraka de zao ndray de hoe anao vilava vao ndray le olona nahazo an'le trano maimaipo anao ivato raha mbola tsy mipetraka ao ohatrany tsy trano tsy misy olona le trano tsy misy olona le trano foana le ozy rosy zay le tanàna ivato de zao ndray zany ananao vila ndray bon ny tena marina tokony manana ary zay moa de manana tokony manana politika amin'ny fanatanjahantena misy ny mpitondra de hoe atao ahoana fa tsy hoe sasany tompo-dakeran-tanin'ny tsipy-kanety be tsy mahazo inina na tsy nahazo an'izany ny sasany vice champion ny sanina mahazo vila tsy mampanina mihitsy zany fa tokony manao politika zany fa tsy atao tatabombony izy ity hoe zaozao de mahazo ani tsy mahazo fa atao politika mihitsy hoe rehefa mahazo an'izao fa ina moa zany fandresen'izao anao de zao zany ny sarany zao de zao zany ny sitrany mahazo tompon-daka ianao fa tsy atao ohatran'io fotsiny azo atao koa nge manina tokoa moa raha manao trano de mba alefa ny tamatavy le trano hoe mba alefa any Saody rano vongo any Anjozoro be any Akazo be le izy fa tsy avangongo eto Antananarivo satria milaza aminao aho 90,000 ny olona nitsopinena na avy any atsimo 90,000 de makaiza daholo ary zany olona zany 100,000 isa-taona n'olona miditra eto Antananarivo zany hoe vidy tômôbila tsara tareo amin'ny sikama matory eny an-dalambe manao ramble mitady asa vizaka Antananarivo zany hoe mandrapatapitry mandanay amin'ny 2030 misy olona 500,000 zany hitombo 500,000 tsika ahoana nanaovana zany isan'andro misy olona 370 sy 200 miakatra eto Madagasikara eto Antananarivo ahoana ny fomba atao tsika koa tsy hoe any Hong Kong na any Paris na any Shanghai hoe misy lavaka ngeda be omban'ny trano de anany rano tsisy an'izany eto loatra eto de aloha Madagasikara manontolo no ampandrosoana fa tsy atobaka eto ny zavaroateo zay zany le Barea tsara ary arabaina zay ny tsenan'ny Barea fa mila anaovana politika ny fanatanjahantena le izy fa tsy mety tsony ty torapo sy tatabombony ty eo am'le hoe torapo promesse présidentielle tsy mazaka an'izay hoe zany raha ny fahitantoavina ny filoham-pirenena ka lasa ohatrany hoe miteniteny foana rehefa vory vahoaka na misy zavatra manetaitra tamin'ny 7 sy 10 de hoe 7 sy 10 de hoe 3 volana 4 volana 10 volana de ho avy ny jiro de izo ndray hoe omena vila tamin'ny 2 sy 10 de hoe hitsahatra ny délestage amo maharita kely ry vahoaka zao ndray zao anao vila betsaka loatra le famanantenana tsy araka tsony le izy misy rehefa tsy tadidy tsony fa de aloha mba zavatra aloha tsika mba manomana ho avy afy ary io loholo io na sénatorial io manomboka amin'ny 4 sy 10 zany 2026 zany de afaka manomana indray présidentielle avy eo 20 sy 10 2028 de aloha mandeha tsikelikely ohatran'izay raha tsy hoe misy manana solution miracle moa fa aloha miomana de mandeha tsikelikely mahita natanatohatra rehetrarehetra amin'ny fianana politika fa le manao promesse famitenana isan'andro tena efa adino ara le izy tsy tadidy tsony le izy kony eo raha tsy vita toavina Ralambomahay filohan'ny filan-kevitra munisipaly eto amin'zara hevitra eo anivontanana Antananarivo ianao tena miaha ny vondrom-bahoaka pahitra tsy njara-pahefana tokoa zay ny lolo misolo toerana moa zany mandrapahatseho an'ny filoha de izay mahatonga anao hitany amin'ny sary eny hoe nandraikitra beso ny mpanjaka toera mariny zany zay aloha mahita hoe tena tsy miaro kosa aloha ny lolona am'izao satria hitanao reny ny etratrano na IFBB de nyken'ny lolona hoe ho alain'ny fanjakana le izy zavatra ohatr'izany kosany tena mampalahelo hoe ary tokony mahay mifidy tsika amin'ny fifidianana manaraka amin'ny Desambra fa raha ohatra ka olona mbola manaiky an'izany hoe alaina fotsiny zao ny fananan'ny collectivité na ny fiondrapokitsy na commune de omena fanjakana tena mba tsy mety kosa zany satria tena sepotra izahay aty amin'ny commune aminay aloha zany tsy niahy mihitsy raha ohatra nge lalàna mikasika anay commune misy maro de maro mihitsy ny tokony hovaina ohatra fotsiny hoe zay zao rehefa te handray piasa ao amin'ny commune na sanatria androka piasa any amin'ny commune de mila mandeha conseil de discipline mila makany amin'ny ministère ny asa nefa ny anao commune
ohatra fotsiny zao teo tarany prime tamin'ny 26 juin de hoe satria manina zay tsy nandeha le logiciel ny ordinateur ny logiciel ny ministère ny finance nefa le izy volanay de tara ny prime ohatra fotsiny hoe nao trano ianao raha vao mihoatra ny 1000 mètres carrés de tsy maintsy makany amin'ny aménagement du territoire ianao na fanajariana ny tany zava-roatra an'izany zany raha mba hoe nanampy anay ny olona am'izao fotoana tokony mba nanovany zany lalàna be de be ny karaha-mampiasa zao de ohatran'izay mila miantso ministèran'ny vola ianao hoe misy vola ave ao misy fonds disponible ave zay vao mandoa karaha-mampiasa nefa le izy volanay de zava-roatran'izany zany tsy nanao ny asangosa aloha angamany ny olona teo ka mba mahay zare mifidy ingany ny olona aty ambanivohitra ny olomba fidy any ambanivohitra sy ny olomba fidy aty andrenivohitra mba tsy hoe mila mena vola zay vao andeha hifidy indray fa mba tonga saina hoe mafy manjoa antsika zany hoe zay zany fahitako ny olona am'izao fotoana aloha zay mifantanianao tamin'ny taona 2024 nisy an'izay feo zay mihitsy hoe olona nidina tao an-trano ben tanàna sy mpanolo-tsaina toaterina tamin'ny fiara nandeha nifidy de nidina tao an-trano tambazana vola inona zany le andrasanareo amin'izay amin'ity fifidianana ity amin'ireo olovolona i Madagasikara tantana indray zany anteny merandolo zany ianareo ity mivondroboaka-patry tsy njara-pahefana ny commune voalohany aloha zany lazaina foana hoe mpanao politika dia ratsy fa mpanao politika voalohany dia ireo olombofidy mpanolo-tsaina municipaly sy ben tanàna eraky Madagasikara zany hoe tsy voatery le olona hitanao amin'ny télé fotsiny zany no mpanao politika fa le olona fidinao teny fotony ka raha reny olona reny koa zany ny vidina ambongadiny de tena vita be tsika ary efa vita be moa tsika fa tena mampalahelo be mihitsy zany ny zavatra mitrangan'ny firenena satria na le olona akaikinao miara-mipetraka aminao any ambanivohitra any amin'ny tanàna iny ary zany aza hitako ao vidin'ny olona zay zany no mampalahelo am'le izy engane mba ho tonga saintsika faharoa de raha ny tenako manokana zao arany de milaza aminareo moa zany fa hoe teo candidat olona ny tenako fa faharoa ny listra mpanohitra zay zany de mba hiezaka zany iresaka amin'ny ben tanàna sy mpanolo-tsaina olombofidy hoe andoranga tsy voatery andry amy volanareo vo hifidy mpanohitra tsika fa andoranga mba tonga saina mba tonga saina fa tena mafy be le izy de rehefa tonga eo de manao ohatra ny adiny eo amin'ny commune miady foana miteny foana raha zao atao fa tsy hoe rehefa olombofidy anao de inonao fa tsy miakatra ICM radio tsony inonao fa olombofidy de ao anao zany ny tranonao tsisy mahafantatra tsony fa toizana foana le combat na de mafy be ary zava-misy am'izao mantsy ohatrany hoe lasa atao akana immunité fotsiny lay le maha-parlementaire ialokalofana ihany koa amin'ny zavatra tsy mety zay atao zavatra misy zany amin'ny teny mera-pirenena misy zany teny merandolona misy ny scandale zay hoe tsisy idiran'ny maha-parlementaire azy le izy fa lasa ialokalofany ny zavatra iny so de taonao an'izay ihany koa toavina zany hoe ho candidat ololo Madagasikara azoko misy ny aloha ny fantany hita mazava-be tam'le resaka ACJ ny boina 777 iny hoe ministre tsy azo tsaraina raha tsy amin'ny de zay kosa aloha zany iny moa zany de zay le hoe mahaiza mifidy re olona mahaiza mifidy fa aza vidina am'so aza vidina amin'ny koveta sy ny t-shirt fa ianao ihany ny fitoeran'le izy zany hoe le olona mifidy anao ihany aveo no manataka anao le olona mifidy anao ihany mampanao kolikoly anao de rehefa tena ataony koa tia ianao ny fidy ny vo fa tsy Andriamanitra akory ny vo fa ianao ihany natonga le olona manam-pahefana mandritra ny 5 taona de ianao ihany aveo nangalan'le olona volany amin'ny parking any amin'ny rambolé any amin'ny permis de construire de tena mahamenatra zany le izy fa rehefa tena atao ny kôty tsy le olona voafidy no vomafy fa ianao le nifidy azy ka mila mandinika tsara mila tony tsara tsy manao fanatisme hoe tsy maintsy io foana mandrakizay fa mila mandinika tsara hoe inona raha zany natao satria nifidinao amin'ny volana Desambra dia hitondranao amin'ny 2028 de amin'ny 2028 hitondranao amin'ny 2032 de maty eto tsika raha zao fahoriana zao no zany hoe ny andraikitra zany de miverina aminao vahoaka miverina aminao mpifidy ary ny olona vomafy na manana tombontsoa de ianao mpifidy fa tsy olo-kafa mihitsy fa zay lany moa zany de fa zay raha hoe ny tenako manokana na immunité tsaroanareo fa nisy fotoana nitapahan'ny bentana teo aloha ny indemnité ny carburant-nay fa zay aloha de niteny foana zay aloha de nitsangana foana ny toriny mihitsy moa zay fa mbola ty aloha zay mbola mitsoro raha ny tenako manokana ny resahana
Zay fakana maro anisy zay ihany koa politika ny eo amin'ny fitondrana izy io hatram'izay de io foana hoe akamaro anisy ty fifidianana lolo Madagasikara manana be ny tanàna marobe zany iry maro zany na tiana na tsy tiana de manerana ny Madagasikara misy ireo tsy mitazona n'ilay loko volomboasary fa miaraka am'zareo ina zany politika anareo entina andresen-dahatra andreo be ny tanàna sy mpanolotsaina afahana hoe maka fandresena maka maro alisa koa ny mpanohitra amin'ny anteny merandolona mba ho fandanjana ihany koa amin'ny anteny merandolona sy ny anteny meram-pirenena so no mba ambarako zany loza mitatao raha zato isan-jato mampara daholo satria voalohany resantsika teo ny ololona no miahy ny votro-bahoaka itazana-pahefana zany hoe ny mera ny be ny tanàna sy ny tanàna eraka Madagasikara zay misy efa hoenjato sy arivo faharoa raha sanatria manao fitsapakevy-bahoaka ny mpitondra ankehitriny hoe afaka manao mandadimy enina fito valo mandra-pahafatiny de avy eo zany no manolo azy eo de miara-maty eto daholo tsika zay zany no tena horesahana amin'ny olom-boafidy vaventy hoe mba dinio kely re fa raha ohatra tsy manam-bola zaraina amin'ireo zako aloha kamo izara-vola zany na tsy manana zany na tsy tianao an'izany za mbola tsy mividy olona mifidy mihitsy hatramin'izay nena koa de resetotsika de mety hoe mahazo koveta indray nareo na mahazo 200 000 indray nareo de eo indray ny tranonareo hatramin'ny etra ny tranonareo alainy fa le izy moa zany raha voady hevitra sarotra be hony fa tsy maintsy mila vola hony le izy za moa mbola tsy niatrika an'izany satria nenay moa coalition nataonay fa mazamazana ihany zany no miady hevitra amin'olona am'izao fotoana zao fa ny azy tonga de hoe inona no omenao fa tsy maintsy atao le izy tsy maintsy hirotsaka raha azo atao raha ohatra ka misy fivondronana azo atao de zay zany no ady eto neny mapara moa zany de zarany raha lasa ny dolo ny fanjakana ray manontolo ny tany sy ny lanitra fa de anjaratsika no mijoro hoe mba tsy ny tany rehetra kosa sy ny lanitra rehetra kosa fa mila ampiana asiana jiro ihany mba ahafahana mivoaka am'izao aizy kitroka atoato zao analyse politique ny humaniste écologiste nahoana ny mety sarisary iseho zany vita ny fifidianana lolo Madagasikara 20 sy 20 eto ny resaka hoe mbola ho voatazona ho candidat ve Andry Rajoelina ikitika lalam-pandroenany reto eo amin'ny fitondrany reto tany fianaratsony isan'ilay solombavambahoaka ny teny ilay 3e mandat teraka adevitra politika izy iny tany amin'ny volana jolay tany amin'ity volana septambra ity volana vitsy sady farana indray ny taona 20 sy 20 20 sy 20 fa azo lazaina fa fiomanana zany ahoana ny fomba hoentina etrehan'ny mpanohitra ny fifidianana filoham-pirenena 20 sy 20 sy ny analyse politika anareo io moa zany rehefa atao any koa de sitrapon'ny vahoaka ihany zany no hijanonana io na tsy na vahoaka voavidy io na vahoaka tonga saina zany de anjarantsika foana zany nana zany alefako any amin'ny olona tsy raha foana ny baolina satria ny tena moa zany efa atao hoe mpanohitra de efa miteny isan'andro hoe zao mba azo atao ny any moa zany kotikota no iatsoneny olona mba hifanohanana tena misy aizina be kosa aloha raha ohatra hoe tena 100 isan-jato no solombavambahoaka mapara amin'ny taona manaraka tena mazana be kosa aloha zany zao ary izy efa tsy hita zay ihanina satria mihena indray zany ny sehatra ahafahan'ny mpanohitra amin'ny teny nefany raha mba afaka hoe ny teny tao amin'ny Sénat ao amin'ny Sénat nge raha tena atao ny koty tokony misy lehibe mpanohitra koa hoe satria ny lalam-pandroenana de milaza hoe misy andiny 5 itovizan'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona de ao anatin'ireo andiny itovizan'ireo zany misy hoe tokony misy filoham-panohitra koa ao anatin'ny anteny miran-doholona ka raha manana filoham-panohitra isika ao amin'ny anteny miran-doholona de miakatra zany ny herin'ny mpanohitra sy lasa manana sehatra anankiroa lehibe zany ny mpanohitra ahafahany miteny mazava ho azy fa ny tanjony mapara moa zany de hoe tsy hisy an'izany sehatra ihany ianao na hiteny nanao fivirinao any an-trano ary ianao de efa problème amin'ny préfet fa farafaratsiny aloha zany rehefa manana olom-boafidy ianao rehefa manana olom-boafidy ianao anaty rafitra dia sarosarotra kokoa amin'zareo ny ampanginanao aloha fa rehefa tena tsy marana ianao mazava ho azy fa miandry baria zany vao hitsangana ny olona vao hianto-tena ny olona misaotra ny baria ihany aloha na zany ary merci baria tena sérieux ty eo amin'le hoe lehibe ny mpanohitra tsisy io tamin'ny parlementaire teo aloha tao amin'ny anteny meram-pirenena misy izy amin'izao manahoana fahitany toavina zay zany hoe tena mipetraka ve zay hoe hasin'ilay mahampanohitra zay zany ao amin'ny anteny meram-pirenena aloha zao eto ny anteny meran-dolona tsy isy fa mety isy izy amin'ny 20 sy 20
ny lehibe mponitra amin'ny fotoan'izao ny député cité-ny andresolony aiko a tenako manokana aloha dia manantona azy matetika hitanareo angamba reny sary reny tany Tuléar zay tamin'ny resaka base Tuléar mbola azo atsaraina foana ny zavatra ataony a sy ny zavatra ataonay fa zay zany le izy a ohatrany hoe mila mahatsapy zahay hoe misy olona manohana na tsy manohana anay raha fa hoe misy mpanohitra any a dia mba manana hery kokoa fa amin'izao zany a tena sarotsarotra mihitsy rehefa mahita n'ireny zavatra mitranga ireny hoe ahoana reny atao a mba hahafahan'ny olona indray mifantoka amin'ny manahirana azy fa tsy hoe mitady vola dia mieritreritra rehefa manam-bola dia tafa fa tena mila politika ihany a ny manodina an'izy ity. Anao zao tapaka ny jiro ohatrany hoe fa ny téléfrique mandeha kaginao hoe inona ahoana ary zany lara-pameana zany kanefa ny tsy Andriamanitra akory no anovana zany fa tsy maintsy olombelona tsy maintsy politika nanao an'izany dia izay zany niezaka ao aminay mpanohitra zany mila mivondrona aingana dia aingana dia aingana mihitsy a hiatrika ny fifidianana io dia mba hahafahana manana sehatra hafa hiadivana satria tena mafy izy ity. Tiako iverenana kely ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany a nisy any tatoky ny filan-kevitry ny ministre Maly resaka AGOA azo lazaina fa tapitra amin'ity volana septambra ity a ny fanaran'ny AGOA zay nataon'ny Madagasikara firenena afrikanina sy ny fanjakana amerikanina manahoana ny fahitan-toavina ny politikan'ny Donald Trump zany fa nisy ny resantsika an'io tany amin'ny volana aprily tany nanao tery-vantoavina tamin'izay hoe manahoana ny position an'ny amerikanina manoloana ny firenena afrikanina amin'izao fanovanana petraky ny filoha amerikana zao zany ty resaka AGOA ty. Raha ny fahitako azy aloha zany ny sitrapon'ny filoha Trump dia tena hoe tsy misy ilany antsika afrikanina, tena hoe angamo ianao mahay miteny anglisy le olona amin'io liberianina tena raha azony atao a dia nalaina fotsiny a fananantsika rehetrarehetra ny renakibony tantsika dia alaina any aminy a fa tsika zay efa rahantsika eo a dia efa rahantsika eo tsy izy mihitsy moa zany a no anampy atsika. Ny AGOA zany dia hoe lamba ny tena resaka eto dia mamokatra lamba zany a na fitafy andaontsika malagasy nanana politika ny fitafy amin'izay ary manana zao ny France efa ho 700 000 emploi tsika eto dia amondrana daholo ndao hitady hevitra hoe reo olona mamokatra 700 000 emploi reo zay miankina tanteraka amin'ny AGOA sy ny any ivelany a dia amin'ny AGOA sy ny any Europa dia andao mba hijerena hoe afaka mamorona sy manjaitra ho an'ny anaty eto anatiny ve zany hoe afaka mivarotra eto anatiny ve zay moa nalakely a dia mahita hoe be dia be ny akanjo zao ny France tony zao a ty vita malagasy tony a pataloha ty vita malagasy a hoe ahoana arany a no atao manara-dalàna le izy dia mba amidy eto toerana mba tsy hiakinantsika be loatra amin'ny sery sy ny kohaka ny filoha Trump zay tena manao zay tiana atao mihitsy izy dia raha vao mikohaka izy a dia tsika rehetra maty dia andao jerena hoe ahoana ny fomba atao a mba hahafahan'ireo mpamokatra lamba mpamokatra akanjo a mivarotra amin'ny ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy fa tsy any amin'ny sisiny a dia ahoana ny fomba atao a mba tsy hoe hiakinan-doha be loatra tsy fantatra moa zany ny AGOA raha mbola ho azo ikany mbola ho azo satria efa tamin'ny andro didirantsiraka io resaka AGOA io engany mba hitoy izy fa tsy dia tsara ntsony zany mahatoky be ny amerikanina satria teo nampiakaran'ny tapoka 7.20 isan-jato a dia aveo ampidininy kely a dia aveo mampifilafila be mihitsy zany fa tokontsika malagasy zany a no manana ampopo tsy ankin-doha be loatra amin'ny vazaha rehefa hitantsika fa amin'ny vazaha tompoko a tsy misy raha iny vazahantsika mihitsy na kely ary fa rehefa mety aminy dia atsony ianao a rehefa tsy mety aminy ianao dia adabony any ianao zany hoe itsika eto Madagasikara zany a tokony manana politika hoe pomba zao ny France AGOA moa izy teo fa tsy vitan'izany hoe andao ajanona daholo ny fanafarana entana aitraitra avy any ivelany hoe zay zao dia gaga hoe misy Mercedes Maybach eto Antananarivo tena efa 200 000 euros zany mivoaka tamin'ny banque centrale amin'ny vidanana andray sao dia mba azo anaovana zavatra hafa dia ajanona daholo ny aitraitra ny ivelany dia ajanona eto Madagasikara ny volantsika dia mamokatra eto dia jifaina daholo ny vokatra eto fa ajanona ny divay lafo vidy ny BMW sy ny sisa fa raha vao miankin-doha amin'ny any ivelany zany tsika dia hiakatra 5 000 ariary foana ny euro anankiray 5 000 ariary ny 4 400 ariary ny dollar zany zay zany no vahaolana amin'ny AGOA io raha zay fanontanianao eo amin'ilay politika mety hoe malagasy mihitsy raha mbola tsy hain'ny olona le hoe drafi-pampandrosoana
tena malagasy sa malagasy no mifampividy ny zavatra zay vokariny eto mantsy misy malagasy mpamokatra fa potehina fa aloha manafatra ny vokatra ny velany misy ireo mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara mahazo tsena foana reny eo amin'izay mihitsy zany inona no tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana afahana manosika ilay mpandrara malagasy afahana mampivelatra ihany koa ny lafiny toekarentsika mampiakatra ny sandam-bola satria tsika manafatra nefa ny zavatra mivoaka tsisy misy vaolo anankiray zany atolotray humaniste écologiste de hoe pacte avec les riches zany hoe andao zay rehetrarehetra vokatra eto Madagasikara de jifaina avokoa na ratsy ary aloha amin'ny voalohany tsy maninona fa jifaina daholo na dentifrice io fanasana brosnif io na divay io na karenjy io na kanjo ohatrany nanovako tondro io tsy maninona mihitsy do jifaina daholo fa ny mpanan-karena kosa ny mpanambola kosa mpampiasa vola kosa tena iangaviana mba tsy hividy entana hitratra ny ivelany zany hoe izahantsika malagasy zany tsika mponina eto Madagasikara fa tsy hoe malagasy mividy zay zava-rehetra vita eto Madagasikara na vita sinoa io na vita karana io na vita frantsay io na vita malagasy io rehefa vokatra eto Madagasikara de jifaina fa zao kosa tsy tokony izesitiava mpanankarentsika hoe manana tômôbila faran'izay lafo izy hoe manana piscine ngeda be izy ohatraniny hoe tena manao fiainana matretrebe izy ampisehony antsika nefa volantsika menazy fa iny vola iny zany mba iangaviana izy mba ampiakatra ny karaha-mampiasa mba anome fampiofanana formation ho an'ny mpiasa mba hividianana entana na materiel ampandrosoana zany fa tsy hoe omenay anao mpanan-karena ny volanay de avy eo le volanay iny izay zitiavanao anay indray hividiananao tômôbila faran'izay raitra ilazana hoe izahay de manana zay zany le pacte avec les riches io zany tsy misy resaka lalàna io tsy misy resaka hoe ampiakarina ny aba fa hifanarahana fotsiny hoe ny volanay mponina eto Madagasikara de omenay anareo mpanan-karena fa zao kosa le vola rehefa omenay anareo ajanona eto Madagasikara zay zany no vaholana tsotra indrindra mba hafahana mampiroborobo sy manampy ny mpandrara malagasy fa tsy hoe afarana foana ohatran'izay zany zao ohatra ny vary tsy akijanona mihitsy manafatra vary maninona moa io vola anafarana vary io raha hoe andao jifaina eto Madagasikara tsy voatery inambary isan'andro koa tsika ny malagasy rehetra tsy ninambary isan'andro zany fa amin'izao izy vao niova le habitude alimentaire n'le fomba fisakafoanana voatery mihinam-bary fa tsy voatery an'izany rehefa tsamba vary andao inona zavatra hafa aloha mandra-pa miala tsiny efa io mihinam-bary maraina tondra rivo koa miala tsiny fa mahadondrodondrona koa izy io fa tokony hovaina varihira zany ny sakafo ovaovaina andao inana karoty andao inana ovy andao inana atody andao inana akoho fa le mihinana vary isan'andro ty koa tsy mety koa ty fa bezesita moa zany tsika hoe fahatelo mpamoka reto Afrika nefa aveo tsika manafatra vary de tsy isy dikany mahafahatelo tsika raha manokatra vary fa le vola zany ajanona eto Madagasikara hividianana entana eto Madagasikara de andao ampandrosoana ny zava-reto Madagasikara fa tsy tonga de avoaka foana ny devisetsika na ny vola vahintsika Toavina Raramay taprasady ny fotoana nafahana ny resaka tamin'ity andro an'ity tato anatin'ny fandarana zara hevitra maro ireo famakafakanana no entinao inona no azonao amin'tinana ny voalaza ireo sy afatra ihany koa ny mpanaraka ny fandarana zara hevitra amin'ity atoandro ity zavatra hafa mihitsy mba tiako tenenina fidiram-pianatra zao de mivoaka andray natotanisa hoe tsy ampindray ny université andray ny mpianatra malagasy hoe 80,000 nisan'ny nahazo baka nefany 40,000 ny zakan'ny université etyraky Madagasikara de io zany mila manana politika mpampianarana koa tsika hoe tsy voatery andeha université zany dolo tokoa fa andao tsika anao sampampianarana eraky Madagasikara mifantoka amin'ny zavatra misy ohatra hoe inona ny zavatra tena manavanana ny anosy be ohatra de miteny italiana ohatra satria zany be touriste de andao ranga atao an'izay any Morondava mety hoe ny tontolo iainana de andao ary anao matière environnementale eto Antananarivo miteny manao call center be debe de manao an'izay zavatra zany atao mifantoka amin'ny fiainana eto Madagasikara ny fanabeazana fa tsy variana miandrandra andeha any andafy daholo fa andao hoe inona ny zavatra misy eto zao misy olana ny rano de andao jerena ny rano misy olana ny lalana tsisy manao afaka manao pavé ntsika andao ranga anao fianarana manao pavé zany fa tena potika ny lalana eto Madagasikara hovaina mihitsy zany le politika fanabeazana fa tsy atao mitodika ny ivelany foana fa hoe inona ny manampahaizana malagasy atao eto Madagasikara mba hamena asa sy fianarana ho an'ny rehetrarehetra zay angamba ny fa misaotra indrindra tompoko